Ty lalagna ty koa ty tokony asan'ny commune fa mbola hela zay fa amin'ny raha mpanjakana zay tsy azo nianiky niany oraka izay vokotra nefa tokony boaky. Fondro zegny vokotra amin'ny ato maratra agnaty ala fogna zay. Tegna fondro. Potiky lalagna to. Zegny zegny nampanentana zay valo fokotany kojakoja lalagna ty. Manao zany resaka avy amin'ny alalan'ny fitantanan'io Nosive. Nosive zany toerana fitidy vazaha efa ela zany le io ka nanan-kevitra zany le vahoaka te hoe tsy maintsy atao madio zany ty place ty satria le vazaha mivezivezy amin'ity toerana ty. Mba hampiroborobo tanàntsika toy zany. Maloto mihitsy zany le tanàna ary be dia be gny olona maty ny valanaretina teto. Dia izay zany nahatonga ny tanora vitsivitsy hoe andaotsika hanangana association anankiray mba hiady amin'ireo zavatra reo. Ny ponina teto zany a reny rano mikorina foany, reny rano mandeha izy zany rano sotroina. Dia ny olana nisy teto a betsaka ny olo voana areti-kivalana na areti-kibo noho ny finanana rano fisotro tsy madio zay dia igny zany nitatritatra zany le nitsangan-javamisy a dia andao isika hanangana an'ilay fikambanana. Avy tato amin'ny tamin'ny coopérative taratra no nipoiran'le dina. Dia tsy afa miala mihitsy zay agnivon'ny coopérative amin'ny fampandehanana an'le dina lohatreto. Asa anankiroa no ataonay zany. Ny asa anankiray voalohany dia ny fagnampiagna ny mpikambagna amin'ny famarotana vokatra. Dia ampiagna mihitsy ny mpikambagna amin'ny lalam-barotra mba ahafahana mahita vidiny tsaratsara kokoa zany. Ny asa faharoa ataonay zany dia ny fiarovana tombontsoan'ny mpamboly. Karazany misy asa syndikaly hely zany ataonay mahakasika ny fiarovana tombontsoan'ny mpamboly io. Nagnampy zahay tamin'ny fagnatsarana le fotodrafitrasan'ny rano, fagnitarana an'le fotodrafitrasa. Misy comité manokana zany isam-pokotany amin'ireo fokotany fito reo hiandraikitra ny fahadiovan'ny tanàna dia manentana isaky ny tokantrano miaraka aminay association. Dia ao anatin'izay koa zany misy karazana fananganana bac ordure isaky ny fokotany satria ny fahadiovana zany dia rahana amin'ny commune dia ny resaka koa zany ny commune dia namoaka arrêté communal hoe bon zahay volona hiara-iasa raha misy sosikevitra amin'ny resaka fahadiovan'ny tanàna. Ary sahaky ny milaza fa tato agnatin'ny faritana Lanjorofo dia ny association Lovasoa zany a nahazo voalohany tamin'ny fitantanana Rabola. Asanay agnatin'ny fikambanana valo fokotany zegny fikojakojagna lala. Le olona ny fikambanana mbola tsy mahalitegna zegny tegna zay zegny ambany voly mihitsy amba le bureau zegny le mbo hitarika anay akato misy ilagna raha karaha zao akato zegny bureau misy karaha zao zegny mihitsy le tegna mahatarika anay mahavozo bureau zegny zay azoko lazaina. Fa resy lahatra le vahoaka satria ny lalàna zany efa mafondra eto aminay amizao. Satria zany zay tratra manao maloto amin'ity lala mandarana ty zany mandoa vola eo amin'ny 4 alina zay. Ny KMMD dia miara-miasa amin'olo jiaby izy satria zay olo tratrany andro masom-pokon'olo magnano foletra agny dia alefany amin'ny KMMD, le KMMD no mampiatra le dina amin'le olo magnano kisotasota azony andro masom-pokon'olo. Fagnazavagna ny dina zany tsy dia hoe fagnasaziagna fô hoentigny amihezagna le olo zatra efa nanao ratsy tamin'ny fahagolany. Dia hoe le dina koa zany mbo karazany fahefagna nomegny ny olo tsy manana diplôma fa entigny afandrarahagna amin'le fiarahamony. Fampandrosoagna zany koa tsy alalan'ny fikambanana ela vao tafaboaky fa ny hoe fikambanana zany no lahara-pahamehana. Tiako zany ty raha ty tanindrazanay zany mba ho rehareha zany laha ohatsy hoe rehy mihitsy ny anakao hoe tanàna madio ny anakao reharehanay eto anakao zany zay.